durant tout ce culte, afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Seigneur, notre Père, nous te rendons toute la gloire ce matin. Toi qui es le centre de toutes choses, nous te rendons la gloire. Tu es notre Père, tu vas agir ce matin. Tu es avec nous, que ce soit au sein de cette église, que ce soit là où les personnes qui suivent en ligne. Tu agiras. Tu es notre Dieu, tu nous aimes et tu l'as prouvé maintes et maintes fois. Aujourd'hui, Jésus, nous avons foi que tu es aussi là avec nous. Tu feras des miracles, car là où tu es, des miracles se produisent. Des choses que nous n'arrivons même pas à imaginer se produiront aujourd'hui. Car tu es là, tu agiras, tu n'as pas changé et tu le prouveras aujourd'hui avec nous. Guide-nous à travers nos chants, Saint-Esprit. Guide-nous à travers la parole de Dieu qui sera prononcée pour nous. Guide-nous, Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment être dans la présence de Dieu. Car c'est ton travail. Tu sais faire ça. Tu sais faire au-delà de ce que nous disons ce matin. Alors, Saint-Esprit, agis. Agis en ce lieu. Agis dans le cœur de toutes les personnes présentes. Agis dans le cœur de toutes les personnes qui suivent le culte en ligne. Agis, Saint-Esprit. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Alléluia, alléluia. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prononcé cette parole. Amen. Acclamons fort pour le Seigneur. Ok, non, voilà, il était attendant la mafia, non, tout pour j'ai mantique. C'est un tout ça, puis vous dites, bah, camarade, non, ça. Des manaraxan, des manatchania rahaba, ou atsika tsirera yab, c'est tout qui tombe au tuer dans ça. Fiat dans les sociétés, ou am not tsirera yab. Des ramediam no, des arabes, un cugno, quelque no, fa piara monopom no, Israël. Nyo quelque no, nyamnyaka vinya, nyamnyaka vanana. Nyo alu, nyo agina. Ira rusuis en tranen fia dalan ze soswawang. Rambola misten paswava natino tuluna wale namano kekno de atovian cousin. Et nous saluons également les frères et sœurs qui suivent ce culte en ligne. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit également avec vous. Amen. Andrania, Miss Fal veis tungeto Andran. Tena fal enao tungeto Andran. Tena marina nenao. Satria on satria andray zavatra enao Andran. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui d'être là? Alors tu as vraiment raison, car Jésus prévoit beaucoup de choses pour toi ce matin. Tena hoe oka enao uvonina androany andray. Satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mangataka dia omena, izay mitady dia ahita. Raha hitady an' Jesosy ianao androany dia ahita azy. Fa izao kosa nefa tenin'Andriamanitra ihany koa dia miteny hoe izay madio am-po no ahitan'Andriamanitra. La parole de Dieu, elle dit aussi que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Dia androany andaontsika alohan'ny hidirantsika amin'ny hira rehetra izay ho hitondranantsika rehefa avy eo dia andao hiaraka hitsangana. Dia raha hitanao, raha mbola tsapanao hoe mbola tsy tena madio tsara ny fonao, raha mbola tsapanao hoe mbola misy zavatra mety manakana anao tsy ahita an' Jesosy androany, tsy hitoetra amin'ny fanatrehana androany, na hoe sanatrihan'izany hoe hanafina ny tavan'i Jesosy aminao izy no ilay zavatra maloto ao anatin'ny fonao, dia fotoana izao ahafahanao indray manadio, manamboatra an'izay tsy mety. Dia andao atombokantsika mivavaka, tsy fantatra hoe inona ny zavatra mety manavesatra anao fa hoetra eo anatrehan'i Jesosy mba ho diovina ny fonao mba ahafahanao mitoetra eo amin'ny androany. Seigneur, ton assemblée est là devant toi. Car nous savons vraiment, Seigneur, que seuls ceux qui ont le cœur pur te verront. Aujourd'hui, Seigneur, si toutes ces personnes et ceux qui suivent en ligne ont décidé de te suivre et d'être avec toi en ce dimanche matin, c'est parce qu'ils espèrent, Seigneur, te voir, recevoir de tes miracles,
recevoir des belles choses, de bonnes choses et recevoir de l'abondance venant de toi. Seigneur, parmi eux, peut-être que c'est moi aussi. Nous n'avons pas encore le cœur pur. Quelque chose incombe notre cœur. Seigneur, nous remettons cela entre tes mains. Pardonne-nous pour tous les péchés que nous avons commis. Pardonne-nous pour toutes les choses qui voilent ta face devant nous. Pardonne-nous pour toutes les choses que tu n'as pas ordonné de faire, mais que nous avons quand même fait en tant qu'être humain. Nous etona trianao zay Jesosy tsy hoe hanamarina ny tenanay fa tena hoe te hahitanao fotsiny zay androany, te hatsapa ny fanatrianao, te hitoetra hiaraka aminao, mangetaheta ny iona aminao zay amin'ity androany ity, dia fantatray fa raha mbola misy fahalotona ao anatin'ny fonay Jesosy tsy afaka iona aminao zay, ka noho izany indrindra dia hoentinay eo anatrianao zany rehetra zany, hoentinay eo anatrianao ny fonay mba ho diovina amin'ilay ranao masina nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana, satria te hiona aminao zay Andriamanitra, te hahitanao zany. Zany no vavakay androany, zany no vavakay izao maraina izao, hoe Andriamanitra, Andriamanitra, miantso anao zahay satria te hiona aminao. Andiamanicho, Andiamanicho.
Nous aspirons à être dans ta présence. C'est pourquoi nous allons encore t'appeler, Jésus. Toi qui nous as sauvés, toi le sauveur du monde, toi qui nous donnes encore de l'espoir aujourd'hui. Nous t'appelons Yeshua, toi notre bien-aimé. Manifeste ta présence en nous ce matin. Montre-nous que tu n'as pas encore changé. Toi qui as la force, la puissance et toute la gloire. Nous allons encore crier ton nom. Bolayan son nom, c'est social. Manatena yi ton nom, WhatsApp en fanachia nom. Yeshua. Nous allons encore crier plus fort. Nous
pouvons bénéficier de toutes les choses qu'apporte ta puissance. Certains d'entre nous, Seigneur, ont des fardeaux lourds à porter qu'ils déposent ce matin à tes pieds. Nous savons qu'en entrant dans ta présence, nous pouvons être allégés de tous ces fardeaux. Nous pouvons aussi avoir ta force dans ta présence. Alors ce matin, nous te prions, Seigneur, que ta présence en moi soit vraiment palpable, que ta présence en moi soit vraiment concrète, Seigneur. Saint-Esprit, dirige-nous dans la présence du Seigneur et que nous allons vivre une autre dimension, pas une dimension terrestre, mais vraiment une dimension spirituelle, là où il y a des choses que nous ne pouvons pas voir de nos yeux d'être humains. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Jésus, c'est Que notre ta prière. présence en Seigneur. moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Nous réitérons encore que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Oui, car grâce à Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Pour Que qu'il y ta ait des présence en solutions moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, Jésus, devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Afin qu'il y ait Je veux délivrance. une autre dimension de toi. Oui, Seigneur, que ta présence en nous devienne réelle. Que ta présence en moi devienne Afin réelle. qu'il y ait le pardon. Que ta présence en moi Afin qu'il y ait devienne le palpable. salut. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, pour qu'il y ait la paix, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. C'est la dimension du de toucher, toi. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de Manifeste ta gloire, présence. la Manifeste ta dimension de puissance. La dimension puissance, du toucher. la dimension du toucher, Tu la es là. dimension de gloire, la dimension de puissance. Dimension du toucher. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de Nous sentons ta présence en nous. Tu vas alléger tous les fardeaux qui sont déposés sur nos dos, Jésus. Tu vas guérir les malades en ce moment même. Tu ouvres des portes que l'ennemi a fermées. Et ça, personne ne peut le refermer, car tu as déjà tout ouvert. Tu ouvres la porte des cieux afin de nous bénir et afin que l'abondance
Shekinah pukwa Famani mafyana Teyuna halala Mauta tumpole feuna Shekinah pukwa Famani mafyana Teyuna Fermons les yeux. Que chacun de nous sache que Jésus-Christ est pleinement avec nous. Jésus est ici pour guérir les malades. Jésus est ici pour délivrer ceux qui sont enchaînés par les esprits mauvais. Jésus est ici pour montrer que tous ceux qui sont à lui seront bénis. Le Seigneur va justifier cela aujourd'hui. Que chacun soit face à Dieu de tout son cœur. Et pour vous également qui nous suivez en ligne, tout ce que Dieu fera ici, Dieu le fera chez vous. Et nous allons maintenant réserver un temps de prière. Et si tu es malade, prie vraiment de tout ton cœur que Dieu viendra te guérir aujourd'hui. Crois que la Bible a déjà déclaré, que Jésus a déjà prononcé une parole. La prophétie de Jérémie a dit:
indro tanterahako ny fanasitranana anao. Voici que je réalise la guérison pour toi. Raha ivavaka zany ianao zay marary toka eto azo antoka fa hositran'Andriamanitra androany. Si tu viens vraiment prier pour ta guérison, crois que tu seras guéri. Efa laza ihany koa ny baiboly fa amotatsika ho afaka amin'ireo fanagajany devoly izy. La Bible déclare aussi qu'il va nous délivrer de tous les enchaînements du diable. Amin'ny karazany matsy niendrika izy ho ny famatoran'ny devoly. Et toutes ces chaînes se montrent par diverses manières. Anisan'ny asa ratsy eto ny devoly eo amin'ny fiangonana dia ny fahotana. Par exemple, le péché qui est toujours au milieu de l'église. Isika fiangonana matsy araka volazan'ny baiboly dia tsy natao hanota mihitsy. Puisque l'église, selon la Bible, ne doit plus pécher. Satria voalazan'ny baiboly amin'ny Jaona voalohany toko 7:7. Puisque dans Jean 1, chapitre 13, verset 9. Chapitre 3, verset 9. Chapitre 3, verset 9. Laza ny baiboly fa zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Tsy manota izy satria ny voa avy any an-danitra no mitoetra ao anatiny. Ils ne pêchent plus parce que ce sont les fruits du ciel qui Kanefa demeurent en eux. raha mbola manaiky fatoran'ny devoly ianao dia voataonany anota foana. Mais si tu es encore sous les liens du diable, tu es pressé pour pécher encore. Ivavaka isika mba ho afaka amin'izany fanagajany devoly izany. Et nous allons prier pour être délivrés de ces liens. Ankoatran'izany mitondra zavatra ratsy isan-karazany eo amin'ny fiainan'ny olona ny devoly raha mbola nahazo toerana izy. Et si tu donnes encore une place pour le diable, cela entraînera beaucoup de choses mauvaises dans ta vie. Ivavaka isika mba ho afaka amin'izany. Nous allons prier pour être délivrés de cela. Andao ataontsika miaraka le raha hoe avondriny anao Andriamanitra akipitsika amin'ny masosika vitsy zay dia ataontsika mivavaka ho fanasitranana mivavaka fanafahana. Nous allons être en communion à travers ce chant. Akipy masinao anaty izany hira iarana manao zany. Ferme les yeux durant ce chant. Mety zay ihany koa ivavaka tahaka anay ianareo any tokantrano. Vous qui nous suivez en ligne, priez, restez en communion avec nous. Aoka hanarika an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao. Sois prêt à rencontrer Dieu de tout ton cœur. Mino fa miaraka amintsika Jesosy. Crois que Jésus est au milieu de nous. Tena hositrany ianao zay marary. Jésus va guérir tous les malades. Tena ho afany ianao zay voafatotra. Dieu va délivrer tous ceux qui sont enchaînés. Hitondratsika ho afandresen'Andriamanitra. Dieu va nous conduire à la victoire.
andao hivavaka amin'ny fotsika rehetra isika. Nous allons prier de tout notre cœur. Sokafo ny vavanao. Exprime-toi, ouvre la bouche. Lazao amin'Andriamanitra fa mila fanasitrana ianao androany. Dis à Dieu que tu as besoin de guérison de Ary lui. manana finoana fa ho sitrana tokoa ianao zay mararitra. Et aie la foi que toi qui es malade, tu seras vraiment guéri. Mivavaha amin'ny fonao rehetra ianao. Prie de tout ton cœur. Aza velisy fanaratsy mbola hipetraka eo amin'ny fiainanao. Ne laisse pas de place pour les esprits mauvais dans ta vie. Toery ny fanaratsy. Oppose-toi aux esprits. Foaniny ny asa ratsy nefa nataony teo aminao. Dégage tout ce qui est mauvais de ta vie. Mivavaha ianao mba ho tahina amin'ity androandroany ity. Prie pour que tu sois béni aujourd'hui. Roainy devolom-panakana fitahina tsy hoe eo aminao. Chasse les démons qui empêchent les bénédictions de venir. Zay rehetra fa nandray an Jesosy dia mendrika no tahina tokoa. Ceux qui ont déjà reçu Jésus méritent d'être bénis aujourd'hui. Mino azany teny ambarako izany ianareo. Crois en cette parole. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra izy. Que chacun prie de tout son cœur. Usitrana ianareo rehetra marary toka eto. Tous les malades seront guéris aujourd'hui. Zay ka atanao amin'Andriamanitra ho ataony aminao tokoa. Ce que tu as demandé à Dieu, il le fera vraiment pour toi. Ho afan'Andriamanitra ihany koa ianareo toka eto. Dieu va certainement vous délivrer aujourd'hui. Na inona ny fanaratsy efa resy izy. Quelle que soit l'œuvre des esprits mauvais, ils sont battus. Raha mihinana dia ho mpandresy. Si tu crois, tu seras vainqueur. Toy izy mivavaka tompoko. Continue à prier. Toy izy mivavaka. Continue à prier. Reo zava-tsoa zay tsy azonao teo aloha amin'ny anaran'i Jesosy ho azonao amin'ny androany ity. Tous les miracles que tu attendais depuis, ils seront vers toi aujourd'hui. Raha toerinao dia voalio avoakanao hiala eo aminao dia ho azonao io zavatra tsy azonao hatramin'izay io. Si tu chasses vraiment ces esprits mauvais, tu recevras ta bénédiction. Ny lanitra misy fiaina mandrakizay azy homenanao, tsy homenanao fa zava-tsoa rehetra. Les cieux viendront à toi aujourd'hui. Toutes les bonnes choses viendront à toi aujourd'hui. Ndao iarahantsika manao le hira hoe ô ny rany Jesosy mbola akipihany masonao ao anatin'izany hira iarahantsika manao izany. Nous allons garder les yeux fermés et nous allons être en communion avec ce chant.
Pai. Akpian masnao am'izao ora izao. Garde encore les yeux fermés. Apetrao eo mifonao ny tananao. Pose ta main sur ton cœur. Hivavaka ho anareo rehetra toga eto aho. Je vais prier pour vous. Hivavaka ho anareo izay manaraka ny fitoam-pivavahana ny lininao. Je vais prier pour vous, frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sitraniky ny olona rehetra marary toga eto. Que tous les malades soient guéris. Sitrany amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary. Soyez guéris au nom de Jésus. Sitrany amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary. Soyez guéris au nom de Jésus. Miala ny fivitosana rehetra. Que tous les kystes s'en aillent. Miala ny fanantenana rehetra. Que toutes les douleurs s'en aillent. Andriamanitra, Père, tianay rehetra ianao. tu nous aimes tous. Andro ray lehibe ho anao ny andro androany. C'est un grand jour pour nous Ny aujourd'hui. fanaratsy miala amin'ny anaran'i Jesosy. Que les esprits mauvais s'en aillent au nom de Jésus. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Partez au nom de Jésus. Foalako amin'ny anaran'i Jesosy. J'écrase au nom de Jésus Zavatra ratsy efa netiny. toutes les choses qui ont été en Zay vous. rehetra toka eto, tononona ho amin'ny fanafahana izy. Pour tous ceux qui viennent ici, je déclare la délivrance pour vous. Misaotra anao Andriamanitra. Merci Père Reo zava-tsoa rehetra pour toutes les bonnes choses et miracles voasoratra fa nataonao ho anay olonao qui sont écrits pour nous comme amin'ny peuple. anaran'i Jesosy Kristy. Au nom de Jésus-Christ. Tanterao amin'ny fiainan'ny olona rehetra izany. Que tout cela se réalise aujourd'hui. Tahaka izany itorana manay ny tokantrano any. Et pour nos frères et sœurs qui nous suivent en Sitrana ligne, izy. ils sont guéris. Afaka migatra ny devoly izy. Ils sont délivrés du Ho mal. azo valim-bavaka. Ils obtiennent leur Ho miracle. tahina izy. Ils sont pleinement bénis. Misaotra anao Andriamanitra. Merci Père. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus-Christ. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Samy maka toerantsika rehetra. Prenez place. Sitrapon'Andriamanitra ny anasitrarantsika amin'ny aretina. C'est la pleine volonté de Dieu de nous guérir des maladies. Ka esory amintsika amin'ny salasalana. Donc, enlevez les doutes. Ao anatin'ity fotoana ity dia efa afaka mitsapa ny aretinao ianao manao an'izay. Durant ce culte, vous pouvez vraiment palper est-ce que votre maladie est là où elle est partie. Ny azo antoka efa sotraniny ianao. Ce que je sais, c'est que vous êtes guéris. Ary io divoly izay ny domina teo fiainanao teo aloha. Et toutes les œuvres du mal Raha auparavant, mino anao dia niala taminao izy. si tu le crois, tout cela va être écrasé et s'en ira aujourd'hui. Satria ny teny nambaram-palompon'Andriamanitra teo ho amarininy eo amin'ny fiainanao. Puisque la parole que je vous ai annoncée, Dieu va le justifier dans votre vie. Fa mesatsika voninahitra n'Andriamanitra andao hiteka farazay mafy isika. Acclamons le Seigneur en signe de Attends, reconnaissance. ma bendeka. Acclamez encore. Halleluja! Alléluia. Halleluja! Alléluia. Amin'ity fotoam-pivavahana ity a Durant ce culte, dia aza mirorosaina mihitsy ianao. n'aie pas de doute. Fa Jesosy Kristy le tompontsika miaraka amintsika eto izy. Car Jésus-Christ, notre Seigneur, est au milieu de nous. Hatramin'ny maraina ka hatramin'ny andro hatramin'izao ora izao Depuis très tôt le matin jusqu'à maintenant, dia ho tahiny ny fotoana. il bénit ce culte. Hatramin'ny hariva dia mbola ho tahiny ny fotoana. Jusqu'à ce soir, il bénit ce culte. Ho tanteraka aminareo izay mino an'izany. Qu'il soit ainsi pour tous ceux qui croient. Halleluja! Alléluia. Andao antsika mbola hanao hira anankiray a etsika miankoko ny hatrany Andriamanitra. Nous allons nous prosterner devant Dieu en communion avec ce chant. Dia manana finoana fa hiainga avy ety ilay herin'Andriamanitra mahagaga hiatefany amintsika eny. Et crois-le que la puissance de Dieu va venir vers nous à travers ce chant. Omentsika mpitarika fiderana ary a ny fotoamanantsika hanao hira fiankofana dia ao anatin'izany raiso fahasoavan'Andriamanitra. Nous allons suivre l'indication du groupe de louanges et durant ce chant, recevez tout de Dieu. Nous allons nous unir à Dieu. Si vous pouvez le faire, fermez les yeux. Okay, ianao tena iombona amin'izany hira izany. Ho fiankohofana eo anatrehan'i Jesosy. Izy ilay mpanao lalana, ilay mpanao fahagagana. Izy no hitsofana antsika eto an-trano. Etianao tsapana izany. Etiana tsapana
miasi Domine. Etiana, miasi Tua minai, mitsaukana, Etiana, sapana isa, mitsaukana, Etiana, miasi Tua minai, mitsaukana. Sabang pusaka tumpo sai maisiana Panolalana panofagagan tanante Sabang pusaka tumpo sai maisiana Panolalana tanante masabang pusaka tupo sai maisiano Manolalana panofagagan tanante masabang pusaka tupo sai maisiano Tu es là Nous te remercions, notre Père, car par ta grâce, nous pouvons te servir. Et nous allons continuer à te servir. Nous allons te servir jusqu'à la fin.
Nous croyons, Seigneur, fa hoakasitranao ny fanompona zay ataonay que tu vas agréer notre culte. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maka toerana zany ianareo. Vous pouvez prendre place. Hitondra ny afatra Andriamanitra ho antsika rehetra ny tenako amin'ity androandroany ity. Je vais apporter le message de Dieu aujourd'hui. Noho izany miantso anao rehetra aho mba ino ny teny. Je vous invite alors à vraiment croire à la parole Ary mba handray an'ilay teny. et de vraiment recevoir la parole. Fa ny tena lehibe indrindra mba hankatoa an'ilay teny. Mais le plus important, c'est de mettre en pratique la parole. Ahoana hoy ny apôstôly Jakoba, Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo. Qu'est-ce que le livre de Jacques dit dans Jacques 1, 22? Hoy izy, aoko mpakatoa teny ianareo. Il a dit, mettez en pratique la parole. Fa zay makatoa ny teny dia hitan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainana izy. Car ceux qui vont mettre en pratique la parole, ils vont voir Dieu agir dans leur vie. Maro be mihitsy ireo tantara anaty baiboly no milaza fa zay rehetra niny sy nandray ary nakatoa ny teny dia nahitan'Andriamanitra ny asa. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui nous dit que ceux qui ont mis en pratique la parole de Dieu ont vu Dieu agir dans leur vie. Raha miaina araka izany ianao dia hita voninahitran'Andriamanitra. Si vous allez vivre comme cela, vous allez voir la gloire de Dieu. Ka ny afatra entiko anareo amin'ity androandroany ity dia izao. Alors, le message que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que Mitoana anareo aho mba handray ny fanahy masina miaraka amin'ny afony. je vous invite à recevoir le Saint-Esprit et son feu. Averiko indray hoe mitoana anareo aho mba handray ny fanahy masina miaraka amin'ny afony. Je répète encore, je vous invite à recevoir le Saint-Esprit et son feu. Amin'ny maha-fiangonana antsika matsy dia tsy maintsy manana ny fanahy masina sy ny afony isika. Car en tant qu'Église, nous devons avoir le Saint-Esprit et le feu. Mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raolanitra dia mila ny fanahy masina sy ny afony isika. Jusqu'à la venue du Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit et du feu. Ino tsara aza zao fanetanana ambarako aminareo izao. Écoutez bien lorsque je vais vous dire. Maro amin'ny fiangonana kristianina no mionona fotsiny hoe efa nandray an Jesosy izy ary efa manana Jesosy ao anatiny. Beaucoup d'églises chrétiennes se contentent juste de recevoir Jésus ou de croire en Jésus. Enao ve zany teny ambarako zany? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Maro amin'ny kristianina, maro amin'ny fiangonana kristianina ho iaho no mionona fotsiny hoe efa nandray an Jesosy sy manana an Jesosy. Beaucoup de chrétiens, ils se contentent juste ils ont reçu Jésus et ils ont Jésus dans leur vie. Tsy ampy anefa zany satria tsy nanomana antsika ho amin'izay fotsiny ny Tompoandriamanitra tsy toa. Mais cela n'est pas suffisant, car le Dieu Tout-Puissant nous a pas préparé juste pour ça. Tsy mahazo mionona fotsiny isika kristiana hoe efa nandray an Jesosy, efa manana an Jesosy. En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous contenter de juste recevoir Jésus, juste avoir Jésus. Aoko fantatsika rehetra manarika ity fotoam-pivavahana ity. Sachant tous que Raha ohatra ka mionona fotsiny ianao hoe efa nandray an Jesosy, efa manana Jesosy, si nous nous contentons juste de recevoir Jésus, d'avoir Jésus, dia tsy handroso ara-panahy mihitsy ianao. nous n'allons jamais avancer Tsy spirituellement. handroso ara-panahy mihitsy ianao. Tu ne vas jamais avancer spirituellement. Ho zaza ara-panahy eny foana ianao. Tu vas toujours rester un enfant ou un bébé spirituel. Tahaka ny nahazo ny zanak'Israely ihany koa no ahazo anao raha mitoetra ho zaza ara-panahy ianao. Et si tu vas demeurer en tant que bébé spirituel, il va t'arriver ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Manao ahoana moa ny olona mbola zaza ara-panahy? Quels sont les signes pour savoir que nous sommes encore des enfants spirituels? Tsy fantany mihitsy zay hitondran'ny fiainana. Ils ne savent pas comment conduire leur vie. Tsy fantany mihitsy zay tokony ataony malona ny olana sy ny ady hatrehany. Ils ne savent pas quoi faire face aux difficultés et aux épreuves. Ary raha manapa-kevitra ny fiangonana zaza ara-panahy dia manapa-kevitra arak'izay tiany fotsiny ihany izy. Et si les bébés spirituels prennent des décisions, ils prennent des décisions selon leur tête. Ary na dia fanapa-kevitra tsara ka voalaza baiboly aza no raisiny dia tanterahany foana. Et même si la décision qu'ils prennent n'est pas selon la volonté de Dieu, ils les prennent quand même. Ame ohatra aminareo aho. Je vais vous donner un exemple.
jojolana ny zanak'Israely teny ampandehanana ho any amin'ilay tany Kanana. Les Israélites ont fait face à des difficultés sur le chemin vers le Canaan. Tojo ady mangotrakotraka ry zareo. Ils étaient face à une grande difficulté. Dia mahasasara-panahy ny zanak'Israely dia nandray fara-pakevitra ry zareo hoe andao hiverina ao any Egypte indray. Mais puisqu'ils étaient encore des bébés spirituels, ils ont décidé de retourner en Égypte. Tena mampieritreritra hoe tapa-kevitra indray zareo hiverina any Egypte. Ils ont vraiment décidé de retourner en Égypte. Fony izy ireo tany Egypte anefa Mais lorsqu'ils étaient encore en Égypte, dia andevy ny toerana nisy ny zanak'Israely rehetra. les Israélites étaient des esclaves. Fijaliana sy fahoriana foana ny fiainany tany Egypte. Ils avaient une vie de souffrance et de douleur. Isan'andro dia tsy nitsahatra nitarana tamin'Andriamanitra ry zareo. Car tous les jours, ils ne cessaient pas de crier à Dieu. Nitarana tamin'Andriamanitra ry zareo satria voalaza amin'ny Exodosy toko voalohany 17 sy ny 17 fa nataon'ny Egyptianina nangidy ny fiainany. Ils criaient à Dieu parce qu'il est écrit dans Exode chapitre 1 verset 13 à 14 que les Égyptiens ont fait que leur vie était amère. Ary na dia ilay Andriamanitra tsy toa azy dia nahita avy any an-danitra hoe ao anatin'ny fahoriana ny zanak'Israely. Et même le Dieu Tout-Puissant, depuis le ciel, ils ont vu que les Israélites étaient dans la souffrance. Hoy Andriamanitra hoe efa hitako ny fahoriana oloko ao Egypte. Car Dieu a dit, j'ai déjà vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Na dia ilay Andriamanitra notompon'izy ireo ary dia nandre ny fitarainany zanak'Israely. Et même le Dieu dont ils servaient ont entendu leurs cris. Hoy Andriamanitra tamin'izany hoe efa raiko ny fitarainany oloko. Dieu a dit à cette époque-là, j'ai déjà entendu le cri de mon peuple. Enina dia ilay Andriamanitra tsy toa tany an-danitra azy dia nafantatra ireo karazana fahoriana ny ainany zanak'Israely. Et même le Dieu Tout-Puissant avait conscience de la souffrance que traversait le peuple d'Israël. Hoy ny tompon'Andriamanitra tamin'izany hoe fantatro ny alahelony. Et Dieu a dit à cette époque-là, je connais leur tristesse. Kanefa indrisy. Mais hélas, Mais hélas, fa rehefa tojolana sy ady ireo zanak'Israely tena mpandehanana. lorsque les Israélites ont été face à des difficultés en chemin, Dia nanapa-kevitra izy ireo hoe andaontsika hiverina any Egypte indray. ils ont décidé de revenir en Égypte. Hiverina any amin'ilay toerana nanandevozana azy. Revenir dans l'endroit où ils étaient esclaves. Hiverina any amin'ilay toerana nahitany fiainana tena mangidy. Revenir dans l'endroit où ils avaient une vie amère. Andao hiverina ho any Egypte isika. Ils ont dit, revenons en Égypte. Riavana malala manahaka ty fotoana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Tak'izany mihitsy ny te-panan'ny olona mbola zaza ara-panahy. le comportement des bébés spirituels est semblable à cela. Tsy fanta izay mahasoa azy. Ils ne savent pas ce qui est bien pour eux. Tsy fantany ny akon'ny fanapa-kevitra raisiny. Ils ne savent pas les conséquences de leurs décisions. Tsy vitsy amin'ny kristianina, tsy vitsy amin'ny fiangonana ange. Il y a pas mal de chrétiens, il y a pas mal d'églises. Rehefa tojolana tojo ady Quand ils sont face à des difficultés ou dia à des manapa-kevitra épreuves, hoe hiala amin'Andriamanitra izy. ils décident de quitter Dieu. Hiverina any amin'ilay tany nialany teo aloha izy. Ils décident de revenir là où ils étaient avant. Riavana malala manaraka ty fotoana ity. Chère assemblée Tsy bien-aimée, tian'Andriamanitra ho amin'izany isika. Dieu ne veut pas que nous ayons Fa cette vie, nitakian'Andriamanitra amintsika mandroso foana. mais Dieu veut que nous avançons toujours. Misy ny olana misy ny ady fa mila mandroso foana isika. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des batailles, mais nous devons toujours aller de l'avant. Ka mba tonga antsika afaka mandroso dia mila mandray ny fanahy-masina sy ny afony isika. Et pour qu'on puisse avancer, il faut qu'on reçoive le Saint-Esprit et le feu. Nandalo olana mitovy amin'ny zanak'Israely ihany koa Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Moïse, qui était le serviteur de Dieu, traversait les mêmes problèmes que les Israélites. Satria niara-nainga tamin'ireo zanak'Israely tao Egypte Mosesy ary niaraka nandeha ho any amin'ilay tany tondra-droa sy tantely. Parce que Moïse avait quitté l'Égypte avec le peuple d'Israël pour aller vers Canaan. Reo olana sy reo ady nandalovan'ny zanak'Israely dia nandalovany Mosesy ihany koa. Donc, les problèmes dont les Israélites ont traversé, Moïse aussi les a traversés. Mitovy ny olana sy ny ady natrehany.
Ils ont eu les mêmes épreuves et les mêmes difficultés. fa ny kasy amin'ny Mosesy nefa dia zao. Mais à propos de Moïse, Mosesy manokana dia nipetraka tao andapan'ny Farao antonany maro. si on voyait la vie de Moïse, il était dans le palais pendant plusieurs années. Nataony mpanjakan'ny Farao ho zanany mihitsy Mosesy. Parce que Moïse a été adopté par le roi d'Égypte. Niaina tamin'ny fiadanana sy ny fahasambarana Mosesy tamin'izany fotoana izany. À cette époque, Moïse avait une vie bien paisible et heureuse. Tsara trano Mosesy tamin'izany fotoana izany. Il avait une belle maison. Tsara sakafo Mosesy tamin'izany fotoana izany. Moïse mangeait bien à cette époque. Tsy nisy zavatra nampahora Mosesy tao andapan'ny Farao. Et Moïse ne manquait de rien dans le palais royal. Olona no atsaina sy nomena voninahitra Mosesy tao andapan'ny Farao. Dans le palais royal, on honorait Moïse. Kanefa ho iaho Mais, tena mpandianana raha tojolana sy ady Mosesy. sur le chemin, lorsque Moïse a été face à des difficultés, Raha tojolana sy ady takan'ireo zanak'Israely izy s'il faisait face aux problèmes comme les Israélites, dia tsy mba atao-an-tsainy mihitsy hoe andeverina any Egypte tao. il n'avait jamais pensé de revenir en Égypte. Tsy tao-an-tsainy mihitsy hoe andeverina any amin'ny lapam-panjakana amin'ny Farao aho. Il n'a jamais pensé à revenir dans le palais de Pharaon. Tsy nanana eritreritra any amin'izany mihitsy izy. Il n'avait pas cette pensée-là. Ny antony satria fantany le fiainatsara lavitra zay aorinao no manin'Andriamanitra ho azy. La raison, c'est qu'il connaissait bien la meilleure vie que Dieu lui réservait plus tard. Niainan'le olana sy ilay ady. Il a vécu les problèmes et les Fa difficultés. kesy bitika zany taminy raha oharina amin'ilay fiainana tsara ho raisiny ho vataniny aorinao. Mais c'était des choses minimes par rapport à la belle vie que Dieu a réservée pour lui. Ankoatran'izany fantany tsara ny amin'ilay Andriamanitra zay vavahany. À part cela, Moïse connaissait très bien le Dieu dont il servait. Ary zany no antony natoka azy hoe tsy verin-dalana fa androso foana. Et c'est pourquoi il a décidé de ne pas revenir en arrière, mais de toujours aller de l'avant. Mitovy amin'izany ihany koa Paul apôstôly. Et il y a aussi l'apôtre Paul. Voalaza amin'ny Timothée faharoa toko voalohany dia ny faharoa ambin'ny folo. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Tahaka ny olona rehetra Paul apôstôly. L'apôtre Paul était comme tous les hommes. Nandalo olana sy ady makotrakotraka izy. Il traversait aussi des difficultés et des batailles. Tena tsapany hoe mafy ny zavatra natrehany. Et il savait vraiment qu'il traversait des difficultés. Fa tsy tao an-tsainy Paul mihitsy ny verin-dalana na ny hemotra. Mais il n'avait jamais pensé à revenir en arrière. Fa ny azy ny androso foana. Mais il voulait toujours aller de l'avant, avancer. Hitanao voasoratra io. Est-ce que vous avez vu ce qui est écrit? Iaretiko avokoa zavatra rehetra mitrako amin'ny fiainako i Paul. Paul a dit, j'endurerai toutes les souffrances qui sont dans ma vie. Satria nahoana hoy izy. Pourquoi? Satria fantatro izay inoko. Parce que je sais en qui j'ai Satria cru. fantatro izay inoko. Parce que je sais en qui j'ai Satria cru. fantatro izay inoko. Parce que je sais en qui j'ai cru. Rehefa olona toka manaraka ty fotoana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Mila fanay masa sy ny afo anao. tu as besoin du Saint-Esprit et du feu Mba ahafahanao mandroso ho an'i Jesosy. pour que tu puisses avancer pour Jésus. Mba ialany fahazazana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Pour que tu puisses quitter le bébé spirituel. Mila ny fanahy masa sy ny afo isika riavana. Nous avons besoin du Saint-Esprit et du feu. Tantarako aminareo a. Je vais vous raconter Fa ny programman'Andriamanitra hatrany am-boalohany le programme de Dieu depuis le commencement. dia nandatsika ny fanahiny masina sy ny afony amin'ny andro farany. C'était de déverser le Saint-Esprit et le feu en temps de dernier jour. Tamin'ny andro jolampaminany efa nilaza Andriamanitra fa amin'ny andro farany ho alatsaka ny fanahy masina sy ny afo. À l'époque de Joël, il a déjà dit qu'il va déverser le Saint-Esprit au dernier jour. Tamin'ny andro Jona mpanao batisa dia nanamafy Jona mpanao batisa. À l'époque de Jean-Baptiste, il a aussi dit Fa izy zany atao hoe batisa ny fanahy masina sy ny afo izany. qu'il y aura ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit et de feu. Hoy izy amin'ny Matthieu toko fahatelo dia faha 12. Il a dit dans Matthieu chapitre 3 verset 11, Izao Jona manao batisa anareo amin'ny rano. moi, Jean, je vous baptise d'eau, Fa aoriana kely aho
lo ianareo olon'Andriamanitra dia tsy maintsy atao batisa fanahy masina sy ny hafa ianareo. Mais plus tard, vous devrez être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Ary mialohan'ny niakara Jesosy Kristy ho any an-danitra Et même avant que Jésus retourne au ciel, dia nanafatrafatra andreo fiangonana izy tamin'izany fotoana zany il a dit aussi à l'Église à cette époque, hoe ianareo aza miala eto tanàna il a dit, ne quittez pas encore Jérusalem. aoka ianareo iandry amin'ny finoana fa ianareo dia atao batisa fanahy masina sy ny hafa. Il faut que vous attendez avec foi le baptême du Saint-Esprit et de feu. Ny antony natokan'Andriamanitra ny tena zany rehetra izany satria fantany fa mila fanahy masina sy ny hafo ny olon'Andriamanitra amin'ny andro farany. La raison pourquoi Dieu a dit tout cela, il sait pertinemment que nous avons besoin du Saint-Esprit et du feu en dernier temps. Rehefa manarika ty fotoana ity Alors, chère Église qui assistez à ce culte, hijano zaza ra-panafony ianao tu vas toujours rester un enfant spirituel. tsy afaka ny androso hatramin'ny farany ianao Tu ne peux pas avancer jusqu'au bout raha ohatra ka mionona fotsiny hoe efa nandray an Jesosy sy manana an Jesosy. si tu te contentes juste de recevoir Jésus et d'avoir Jésus. Fa maha-olon'Andriamanitra antsika mila mandray fanahy masina sy ny hafa isika. Mais en tant que peuple de Dieu, il est obligatoire que nous recevons le Saint-Esprit et le feu. No zany amin'ny androandroany ety manana etaeta sy faniriana fantatra ny andray ny fanahy masina sy ny hafo. Aujourd'hui, alors, ayez vraiment la soif d'être remplis du Saint-Esprit et de feu. Averiko indray le namarako tery aloha Je répète encore ce que j'ai dit avant. tsy androso ara-panazany mihitsy ianao Tu ne vas jamais avancer raha spirituellement mionona fotsiny hoe efa nandray an Jesosy sy manana an Jesosy. si tu te contentes juste d'avoir reçu Jésus et d'avoir Tsy androso Jésus. ara-panazany ianao Tu ne vas jamais avancer raha tsy mbola spirituellement nandray ny fanahy masina sy ny hafa. si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit et le Ka feu. hoy aho aminareo hoe Je vous dis alors aujourd'hui, inona ny tianareo ho fiainanareo. qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Hijanona ho zaza ra-panahy tahaka zanak'Israely foana ve ianareo Rester des enfants spirituels comme les Israélites sa hanana toetra sy teom-panahy tahaka ny nanana Mosesy ou avoir un comportement comme Moïse sy hanana toetra sy teom-panahy tahaka ny nanana Paoly. et avoir aussi le comportement de Paul. Inona ny safiditsika fiangonana toka eto? Quel est votre choix, chère Église qui assistez ici aujourd'hui? Inona ny safiditsika tsiraray avy? Qu'est-ce que tu choisis? Amafisiko fa raha mbola mijanona ho zaza ra-panahy ianao Je redis encore que si tu restes un bébé spirituel, dia tsy fantatrao izay fanapa-kevitra raisinao. tu ne connaîtras même pas ta décision. Ohatra ny mety aminao ny miverin-dalana rehefa mandalo olona sy ady. Revenir en arrière semble bon pour toi quand tu vas traverser des Dia misy difficultés. zavatoza miandry any rehefa miverin-dalana ianao. Mais il y aura un grand danger si tu retournes en arrière. Fa raha ohatra kosa tahaka andry Mosesy na tahaka andry Paoly apôstôly isika Mais si comme Moïse et l'apôtre Paul, manana ny fanahy masina sy ny hafa nous avons le Saint-Esprit et le feu, dia vonona hiatrika ady hiatrika le olana isika. nous sommes prêts pour affronter les problèmes et les difficultés. Ary androso foana ianao. Et nous allons toujours avancer. Niriko amin'ny mampanompon'Andriamanitra isika rehetra tsisy hevitra fandroso foana. En tant que serviteur de Dieu, je désire que nous tous, nous n'allons pas retourner en arrière, Zay nous rehetra allons tapa-kevitra toujours ny androso aller de atao l'avant. hiteka mafy isika. Que ceux qui veulent aller de l'avant acclament le Atao Seigneur. mafy be nitehaka. Acclame plus fort. Manaraka izany dia izao. À part cela, Anisany tena olana lehibe dia ity. parmi le plus grand problème, c'est que Raha mionona fotsiny ilay fiangonana kristianina hoe efa nandray an Jesosy sy efa manana an Jesosy, si l'Église chrétienne se contente juste de recevoir Jésus et d'avoir Jésus, raha mionona fotsiny ilay kristianina hoe efa ndroso tamin'izay dingan'izay aho, si l'Église chrétienne se contente juste de cette étape, dia anana olana lehibe zany kristianina izany. ce chrétien aura un grand problème. Fiangonana kristianina tokoa izy C'est une église chrétienne, certes, satria efa nandray an Jesosy, parce qu'il a déjà reçu Jésus, satria efa manana an Jesosy, parce qu'il a déjà Jésus. fa saingy fiangonana kristianina tsy hanam-pinoana, Mais cette église chrétienne n'aura pas la foi. tsy hanana finoana rehefa mialika olana sy ady. Elle n'aura pas la foi face aux difficultés et aux problèmes. Ampitahotra anao daholo zavatra rehetra manodidina anao.
toutes les circonstances te produira de la crainte. Apitepitepy anao ny olana sy ny ady misy. Et les difficultés et les problèmes te produiront de la peur. Apitepitepy anao ny olana sy ny ady hitany masonao. Et tu vas te troubler devant les difficultés et les problèmes. Zany zava-misy raha mbola tsy nandray mifanahy masina sy ny afo ny fiangonana kristianina. C'est ce qui va se passer si l'Église chrétienne n'a pas encore reçu le Saint-Esprit et le feu. Raha mbola milamina ny fiainana, Si la vie se passe bien, vitany misaotra an'Andriamanitra, elle arrive à remercier Dieu, vitany mihira ho an'Andriamanitra, elle arrive à chanter pour Dieu, vitany mandeha ho an'Andriamanitra. elle arrive à danser pour Dieu. Fa rehefa tojo olana sy ady izy, Mais face aux difficultés et aux problèmes, tsy amposina mihitsy ny fanapa-kevitra raisiny, on ne s'attend pas à sa décision satria tsy ao anatin'ny finoana. parce qu'elle n'a pas la foi en elle. Avy hatrany dia resy izy. Donc elle est tout de suite vaincue. Zany ake no nanjoany zanak'Israely. C'est ce qui est arrivé aux Israélites, Araka ny voalaza amin'ny baiboly, comme ce qui est écrit dans la Bible. tafalatsaka teo anelanelan'ny ranomasina mena sy ny miaramila ny Egyptianina ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Les Israélites se trouvaient entre les armées de l'Égypte et la mer Rouge. Dia rehefa nodininy ny olana sy ny ady natrehany, Et quand ils ont vu le problème dont ils ont fait dia raiky face, tahotra sy ny vatim-po izy rehetra. ils ont eu peur et ils ont eu crainte. Raiky tahotra sy ny vatim-po izy rehetra satria tsy nanana finoana. Ils étaient remplis de frayeur parce qu'ils n'avaient pas la foi. Tsy nanana finoana hoe mahavoavojy azy ny Andriamanitra izay tompony. Ils ne croyaient pas que le Dieu dont ils servaient pouvait leur sauver. Maro amin'ny kristiana nge no manana fiainana tahaka izany. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont une vie Tena pareille. kristiana izy. Ils sont vraiment des Tena chrétiens. fiangonana kristiana Ils izy. sont vraiment des églises Efa nandray a chrétiennes. Jesosy izy. Ils ont déjà reçu Jésus. Efa manana Jesosy Ils izy. ont déjà Jésus. Fa raha vao tojo olana sy ady tapoka tonga dia maty ny finoana ao anatiny. Mais quand ils sont face à des difficultés, à des problèmes, ils n'ont plus la foi. Tonga dia resy avy hatrany Et ils izy. sont vaincus immédiatement. Tena resy avy hatrany Ils sont izy. vraiment vaincus. Andoka vakitsika ny tantarana zanak'Israely. Viens, on va lire l'histoire des Israélites Exodus toko fefatra ambin'ny folo, andininy fafolo, faraika ambin'ny folo ary faharoa ambin'ny folo. qui se trouve dans Exode 14, versets 10, 10, 11 et 12. Chapitre. Ary rehefa ambeakaiky Farao dia natompon'ny Israely ny masony ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manetsika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka niataraina tamin'i Jéhovah. Adikao zay. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Andiny faraika ambin'ny folo, aro izy tamin'ny sesy. Moatsy nisy fasana vatany Egypta no nentinao fahatetehany hevitra izay. Nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy any Egypta. Verset 11, ils dirent à Moïse, est-ce que parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Zany ny teny naloaka vavan'izy ireo. Ce sont les paroles que les Israélites ont dit. Satria tsy tao amin'ny finoana fa mahavoavonjy azy ny Andriamanitra izay tompony. Parce qu'ils n'avaient pas la foi que Dieu pouvait les sauver. Andiny faharoa ambin'ny folo indray. Verset 12. Tsy zao fa no teny nolazaina taminao fony tany Egypta hoe oka izay avy aleo ihany izay anompony Egyptianina fa leonay manompony Egyptianina toy izay ho fatany any hevitra. Verset 12. N'est-ce pas précisément ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Araka ny eritreritr'ireo zanak'Israely ny olona sy ny ady natrehiny tena mpandehanana. Selon les Israélites, les difficultés qu'ils ont fait face en chemin, Dia nolazany fa mafy kokoa noho ny zavatra atrehiny raha miverina any Egypta ry zareo. ils ont dit que c'était plus dur que ceux qu'ils ont vécu en Égypte. Be dia be mihitsy kristianina no tahaka izany. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme cela. Ao amin'ny maha-kristianina azy mandalo olona sy ady izy. En tant que chrétiens, ils font face à des difficultés, à des Dia problèmes. eritreretiny hoe mafy be zany raha oharina amin'izy very-dalana verina amin'ny fanao zao tontolo zao. Et ils croient que ces difficultés-là sont beaucoup plus dures que lorsqu'ils étaient encore païens. Tahaka izany ny fiainana kristianina
raha ohatra ka tsy mbola nandray mifanahy masa sy ny afo izy. La vie chrétienne, cela pareil, s'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit et le feu. Ry fiangonana toka eto Chère Église qui assiste, mila mandray mifanahy masa sy ny afo anao. il est impératif que vous recevez le Saint-Esprit Mila et mandray le mifanahy feu. masa sy ny afo anao. Il est obligatoire que tu reçoives le Saint-Esprit et le feu. Dia aronge tantara Mosesy Suivez un peu l'histoire de Moïse. araky ny nambarako taminareo dia niara-niainga tao Egypta Mosesy zany Israely ary niara-nandeha nisotra ho any amin'ilay tany todradrony sy tantely. Comme je vous ai déjà dit, Moïse quittait avec les Israéliens l'Égypte pour aller vers Canaan. Mitovy ny olana sy ny adina hatreny izy ireo. Ils ont fait face alors à des mêmes problèmes et des mêmes difficultés. Fa sanatry tamin'ny Mosesy ny iverin-dalana. Mais jamais Moïse voulait revenir en arrière. Fa ny azy dia ny mandroso foana. Mais pour lui, il faut toujours aller de l'avant. Ny amin'ny Mosesy dia ny mandroso foana. Mais pour Moïse, il faut toujours aller de Antoka l'avant. efa kitsika Exodus toko fefatra ambin'ny folo manomboka amin'ny andeha fahatelo ambin'ny folo. On va lire ce qui est écrit dans Exode chapitre 14, verset 13. Ary Mosesy tamin'ny olona asa matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah zay ataony ho anareo anio fa ny Egyptianina zay hitanareo anio tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Iaratsika manatrika ny olona sy ny ady hoy Mosesy. Moïse a dit que nous faisons face aux mêmes difficultés et aux mêmes problèmes. Fa zao no anatanako anareo ry zanak'Israely hoy Mosesy. Mais Moïse a dit, chers Israélites, je vous invite, Asa matahotra ianareo. n'ayez pas peur, Asa mivati-po ianareo. n'ayez pas crainte, Satria ny Egyptianina zay hitanareo anio tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Tena tao anatin'ny finoana mihitsy Mosesy raha teny an'izany. Moïse avait vraiment la foi quand il a dit ces paroles. Tena tao amin'ny finoana an'Andriamanitra zay notopony. Moïse avait vraiment la foi en Dieu dont il Ka sert. natokazana vita ny teny hoe ny Egyptianina zay ho hitanareo anio tsy ho hitanareo intsony Et mandrakizay. c'est pourquoi il a osé proclamer, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus Andao jamais. androso foana isika hoy Mosesy. Moïse a dit, allons toujours de l'avant. Dia andeny fefitra ambin'ny folo hoy Mosesy Jehovah hiady ho anareo fianareo koa sangina. Et au verset 14, Moïse a dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous, quant à vous, gardez le silence. Tao amin'ny Mosesy ny finoana fa tena miady ho an'ny olona tokoa Jehovah Andriamanitra. Moïse avait vraiment la foi que Dieu combattait pour son peuple. Ny fototra natoko amin'ny Mosesy nanapony olona dia ity. La raison pour laquelle Moïse avait la foi, c'est que Ny zanak'Israely tsy nanana ny fanan'Andriamanitra. les Israélites n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu. Fa Mosesy kosa nanana ny fanan'Andriamanitra. Mais Moïse avait l'Esprit de Dieu. Dia izay zavatra izay no tsy nampitovy any Mosesy zanak'Israely. Et c'est ce qui différenciait Moïse et les Israélites. Ny olona manana fanan'Andriamanitra dia lasa olona manam-pinoana be. Les personnes qui ont le Saint-Esprit sont les personnes qui ont beaucoup de foi. Zany natoka amin'ny Mosesy ny teny Exodus toko fefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo sy ny fefatra ambin'ny folo. C'est pourquoi Moïse a pu dire les paroles qu'il a dit dans Exode 14, 13 et 14. Mitovy amin'izany ihany koa ny tantaran'ny zanak'Israely zay notarian'ny Saoly. De même, l'histoire des Israélites Zay niady tamin'ny Filistina zay notarian'ny Goliath. qui étaient face à Goliath. Araka ny voalaza Baiboly Selon la Bible, ao amin'ny Samuel voalohany toko faina ambin'ny folo dans 1 Samuel chapitre 16, andiny fefatra ambin'ny folo verset 14, fa efa niala tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra. que l'Esprit de Dieu s'était déjà retiré de Saul. Ka rehefa niala tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra dia tonga olona araka ny nofo izy. Et quand l'Esprit de Dieu quitta Saül, il devenait un homme de chair. Dia nambaran'ny Baiboly hoe tonga tao amin'ny Saoly ny fanamatahotra. Et selon la Bible, il est écrit que l'esprit de crainte était sur Saül. Andoka efa kitsika voasoratra hoe Samuel voalohany andiny toko faina ambin'ny folo andiny fefatra ambin'ny folo. On va lire ce qui est écrit dans 1 Samuel Fa chapitre ny fanan'i 16, Jehovah efa niala tamin'ny Saoly ary nisy fanaratsy avy tamin'i Jehovah nampatahotra azy. verset 14.
L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Ka rehefa niala tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra dia tonga ny fanaratsy niditra tao aminy. Et quand l'esprit de Dieu quitta Saül, c'est l'esprit du malin qui était entré en lui. Dia normal be raha ohatra ka rehefa tahotra sy vatom-po izy raha nahita ny Goliata be. Et il est normal que Saül était rempli de crainte quand il a vu Goliath. Zao voalaza amin'ny dimy faraika ambin'ny folo. Parce qu'il est écrit dans verset 11, Ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany tenin'ny Filistiny izany dia ny vatom-po izy ka raiky tahotra loatra. verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, tous les fils sont-ils là? Samuel voalohany toko fa fito ambin'ny folo safady andininy fa raiky ambin'ny folo. Chapitre 17, verset 11. En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tous Israël furent effrayés et remplis de peur. Riavana malala, raha tsy manana ny fanahy masina sy ny afo anao. Chère Église, si tu n'as pas le Saint-Esprit et le feu, Dia ho tonga tahaka ny zanak'Israely sy Saoly mpanjakan'ny Israely. tu vas être semblable aux Israélites et à Saül leur roi. Fa mifanohitra amin'izany kosa Mais contrairement à cela, mikasiny amin'ny Davida manokana. concernant David, Davida dia nanambara amin'ny Baiboly fa nalatsaka Andriamanitra tao aminy ny fanan'ny Jehovah Andriamanitra tsy toa. selon la Bible, l'Esprit de Dieu a été déversé sur David. Ohatra amin'izany Samuel voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andimy fahatelo ambin'ny folo. Comme exemple, il y a dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, Toy izao mivoasoratra. Ary Samuela nandray ny tandroka fenidilo ilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahy ary ny fanahy Jehovah dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny dia nitsangana Samuela ka nakany rano. il est écrit, Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Ary izay fanan'Andriamanitra latsaka tamin'ny Davida izay no antony natonga azy nanana fonina lehibe raha hiata amin'ny Goliata. Et c'est à cause de cet Esprit de Dieu qui était déversé en David qui lui donnait du courage face à Goliath. Amin'ny maha-olombelona ny olombelona tena goavana be Goliata. En tant qu'être humain, Goliath était un géant Ary fomba ny fitaovam-pidirana teo an-tanany et ils avaient plein d'armes. fa tsy natahotra mihitsy Davida. Mais David n'avait pas peur. Natanjaka finoana tao aminy Il avait une foi solide fa tsy maintsy resy no Goliata io. qu'il devait vaincre Goliath. Tsy maintsy resy no Goliata Je io. dois vaincre ce Goliath. Ary araka voalaza Baiboly tena resiny tokoa Goliata. Et selon la Bible, il a vraiment vaincu Goliath. Mihina fa mazava aminao zany tantara nambarako taminao zany. J'espère que cette histoire a été claire pour toi. Nahy Mosesy sy nahy Davida Soit Moïse, soit David, samy nanana finoana izy ireo nanoloana ny olona sy ny adina atrehany. ils ont tous deux eu la foi face aux difficultés qu'ils ont fait face Satria tao amin'ireo lehilahy ireo ny fanan'Andriamanitra. parce qu'ils ont eu l'Esprit de Dieu en eux. Zay indrindra no antony mahatonga amin'ny ty androandroany ity mampahirantsika. Et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous encourage Amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika asehoany ny etaeta andray ny fanahy masina sy ny afo. en tant que peuple de Dieu, montrer la soif de vraiment recevoir le Saint-Esprit et le feu. Aza raisina toy ny fanetanana fotsiny zay nambarako taminareo izay. Ne prenez pas cela comme juste une invitation, Fa manana etaeta tsy faniriana ny andray ny fanahy masina sy ny afo. mais ayez la soif et le désir de vraiment recevoir le Fa izay no Saint-Esprit fototra et mahatonga le feu. antsika manam-pinoana. Parce que c'est la raison pour laquelle nous avons la foi. Amin'ny karazaka ny ady misy eto ambony ty tany ity e. Sur cette terre, il y a plusieurs sortes de difficultés. Ny olona sy ny ady rapitso tsy mbola fantatrao. Tu ne sais pas ce que sera fait demain. Ny olona sy ny ady zay iseho amin'ny herinandro tsy mbola fantatrao. Tu ne sais pas encore les difficultés qui vont se passer Fa la raha mandray semaine ny fanahy masina sy prochaine. ny afo anao Mais si tu reçois le Saint-Esprit et le dia feu, tsy hanatahotra mihitsy. tu ne vas jamais avoir Fa nanana peur. fonina lehibe. Parce que tu vas avoir une foi Fa solide Andriamanitra moka anao mpandresy. que Jésus, Dieu va te Andao hiteka rendre mahafan'Andriamanitra vainqueur. isika. Acclame fort pour le Seigneur. Ataovy mafia ny tehaka. Acclame plus fort.
ianao inge ty tantara ity entiko milaza amintsika hoe mila mandray fanahy masina sy ny afo isika. Je vais vous raconter encore une histoire qui nous dit qu'il faut que nous recevons le Saint-Esprit et le feu. Tafahoana tamin'ny mpino kristianina tao Efesosy Paul apôstôly. Paul rencontrait les églises qui étaient à Éphèse. Misy 12 reo mpino kristianina ireo. Il y avait 12 personnes à cette époque. Efa nandray an Jesosy izy ireo. Ils ont déjà reçu Jésus. Efa manana an Jesosy izy ireo. Ils ont déjà Jésus. Dia ho Paul apôstôly bravo be zany. Et l'apôtre Paul a dit bravo. Dia hoy Paul avy eo. Mais il a dit après, Manao safady aminareo aralahy. mais excusez-moi frère, Efa niraisinareo anefa ve ny fanahy masina fony vonino ianareo. est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit dès que vous avez cru? Zany hoe Paul dia nahafantatra sitrapon'Andriamanitra. Paul connaissait vraiment la volonté de Dieu. Fa aorianany fandraisana an Jesosy sy fananana an Jesosy dia mila mandray ny fanahy masina sy ny afiny olon'Andriamanitra. Qu'après avoir reçu Jésus, il faut que le peuple de Dieu reçoive aussi le Saint-Esprit et le feu. Dia gagagaga ihany reto fiangonana 12 isa reto. Et ces 12 églises étaient un peu étonnées Dia zao valitenin'izy ireo tamin'izany. et ils ont répondu à cette époque. Tsy mbola renay na fantatray na hifanomena ny fanahy masina tsy ia. On n'a pas encore entendu, on ne sait pas si on a déjà reçu le Saint-Esprit ou pas. Taorina zay dia natao batisa kristianina ry zareo. Après cela, ils ont été baptisés. Natao batisa nasitrika ao anaty rano. Ils ont été baptisés d'eau. Vitsy zay dia nametra amin'ny Paul apôstôly tanan'izy ireo. Et après cela, Paul imposa les mains sur eux. Ary tao anaty fametra tanana dia nilatsaka fanahy masina sy ny afo tao amin'ireo mpino kristianina ireo. Et pendant que Paul imposa les mains, le Saint-Esprit fut déversé sur eux. Androge vakitsika ny voalaza ao amin'ny asin'ny apôstôly 12. On va lire ce qui est écrit dans Actes chapitre 19, Manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. à partir du verset 1 à 6. Tonga dia vakeo amin'ny teny frantsay ilay teny. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il demanda: Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Teka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Ry fiangonana malala manalika ty fotoana ity. Chère Église bien-aimée, Raha ny voalaza Baiboly no arahana dia mila mandray fanahy masina sy ny afo isika. si on suit ce qui est écrit dans la Bible, il est obligatoire qu'on reçoive le Saint-Esprit et Asa le feu. mionona amin'izao toerana hoe efa nandrainy Jesosy sy manana an Jesosy zao ianao. Ne te contente pas juste de cette étape de recevoir Jésus, Mila mandray ny fanahy masina isika. mais il faut qu'on reçoive le Mila Saint-Esprit. feno fanahy masina isika. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Eno tsara ika zao teniko zao hoe Écoute un peu ce que je vais vous dire. Jesosy Kristy dia fanomezana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho an'ny mpanota rehetra. Jésus-Christ, c'est un cadeau du ciel pour tous les pécheurs. Fanomezana spesialy avy any an-danitra ho an'ny mpanota Jesosy Kristy. C'est un cadeau spécial du ciel pour tous les pécheurs. Fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Tsy misy avahana fa zao tontolo zao mpanota rehetra nomen'Andriamanitra ray an Jesosy. C'est pour tous les pécheurs, pour tout le monde, que Dieu a donné Jésus. Fa ny fanahy masina kosa le fanan'Andriamanitra dia fanomezana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho an'ny mpino kristianina. Par contre, le Saint-Esprit, c'est un cadeau spécial du ciel pour les chrétiens. Zay ny tsy mamety hoe mionona fotsiny anao nandray an Jesosy manana Jesosy fa mila mandray ilay fanan'Andriamanitra zay cadeau avy any an-danitra ianao.
C'est pourquoi nous ne devons pas nous contenter de juste recevoir Jésus, mais il faut qu'on reçoive aussi l'autre cadeau spécial qui est le Saint-Esprit. Mino fa mazava aminao tsara ny mahasamihafa ny olona fotsiny hoe nandray an Jesosy manana an Jesosy sy ny olona nandray an Jesosy manana Jesosy plus nandray ny fanahy masina ary feno ny fanahy masina. Je crois que c'est clair pour toi. Il y a vraiment une différence entre les personnes qui se contentent juste de recevoir Jésus, avoir Jésus, et les personnes qui reçoivent Jésus et en plus reçoivent le Saint-Esprit. Je vous invite en ce moment alors à montrer le soif et le désir. Et nous allons prier de tout notre cœur. Même si c'est la première fois que vous venez ici, je vous invite à prier. Si vous êtes encore nouveau, je vous invite à premièrement recevoir Jésus dans votre cœur. Et après cela, que ce soit les nouveaux ou nous les anciens, nous allons prier pour recevoir le Saint-Esprit et le feu. Ayez un objectif qu'aujourd'hui, Dieu va vraiment déverser le Saint-Esprit pour ceux qui ont soif. Mets ta main sur ton cœur et allons prier ensemble. Ouvre ta bouche. Prononce des paroles. Toi qui es nouveau, ouvre ta bouche. Et donne à Jésus une place dans ton cœur. Et allons recevoir le Saint-Esprit et son feu. Ferme tes yeux et continue à prier. Prie encore. Notre Père qui est très saint dans les cieux, nous voici aujourd'hui. Nous voulons vraiment recevoir ton esprit et ton feu. Déverse ton Esprit Saint et ton feu sur nous. Parce qu'à cette époque-là, nous avons vraiment besoin de cela. Nous avons besoin de ton esprit et de ton feu. Pour qu'on puisse devenir comme Moïse et comme David. De ne jamais se rétrograder, de retourner en arrière. Mais de toujours avancer pour toi. Peu importe les difficultés, les problèmes qu'on va faire face. Cher Dieu, je remets cette église entre tes mains. Pour que ce soit parmi les personnes qui vont recevoir le Saint-Esprit et le feu. Chère Église qui assistez, continue encore à prier. Continue encore à prier. Reçois le Saint-Esprit et le feu. Reçois le Saint-Esprit et le feu. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Continue encore à prier. Prie plus fort si tu peux. C'est la volonté de Dieu de déverser son esprit et son feu sur toi. C'est la volonté de Dieu de te voir un homme de foi. Continue à prier. Continue à prier. Continue à fermer tes yeux et on va chanter ensemble ce chant. Que ce soit nous qui assistons ici ou vous qui suivez en ligne, fermez vos yeux et chantez de tout votre cœur.
be ihany masonareo ary iano izay mbola lazaiko. Continue à fermer vos yeux et soyez attentifs à ce que je vais dire. Isanandro sanandro. Tous les jours, Aseho ny etaetanao sy fanirinao ny anao vavaka mandray ny fanahy masa sy ny afo. montre ta soif et ton désir et continue à prier pour recevoir le Saint-Esprit. Satria mila an'izany ianao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao. Parce qu'en tant que peuple de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Olana sy ady no atrentsika eto ambony tany ity. Sur cette terre, nous faisons toujours face à des difficultés. Fa ivoaka mpandresy tahaka Mosesy sy tahaka Davida ianao. Mais tu vas t'en sortir vainqueur comme Moïse et comme Rehefa eo aminao David, mifanahy masa sy ny afo. quand le Saint-Esprit et le feu est sur toi. Isanandro atao foana ny vavaka. Tous les jours, continue à prier. Raisy fanahy masy miaraka amin'ny afo. Reçois le Saint-Esprit et le feu. Amin'ny fotoana rehetra zay anaovanao vavaka. En tout temps, quand tu vas prier, Dia mangata amin'Andriamanitra mba hoe eo aminao fanahy masa sy ny afo. demande à Dieu le Saint-Esprit et le feu. Aza-kivy mihitsy. Ne soyez jamais découragés. Satria efa fantatr'Andriamanitra fa mila fanahy masy sy ny afo isika amin'izao andro farany izao. Parce que Dieu sait déjà que nous avons besoin du Saint-Esprit et du feu en temps de derniers jours. Fantatr'Andriamanitra izay tokony atao antsika rehetra. Et Dieu sait ce qu'il va faire pour nous. Toizo iaho ny fandraisany fanahy masa sy ny afo. Et je vous invite à vraiment recevoir le Saint-Esprit et le feu. Ho tous les jours. avan'Andriamanitra ty fiangonana ity. Dieu va distinguer cette église. Ho lasa lavitra eo amin'ny fampona azy ity fiangonana ity. Cette église va aller plus loin dans le service de Dieu. Misaotra Andriamanitra Merci notre amin'ny Dieu. anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Teka mafon'Andriamanitra isika. Acclamons fort le Seigneur. Raha mbola misy mafony izany dia ataovy ihany. Si tu peux encore acclamer plus fort, acclame. Alléluia. Alléluia. Andaontsika iroso avy hatrany amin'ny fanaterana ny fanatitra. Nous allons maintenant passer au moment des offrandes. Foloana aloha hanomezanao ny fanatitra. Tu vas donner l'offrande avec foi. Foloana aloha hanomezanao ny empafolokarena. C'est par la foi que tu vas donner les dîmes. Satria izany fanentanana ataoko izany dia araka ny voalaza ity baiboly ity. Parce que ce que nous allons faire, c'est selon la Bible. Koa dia mangataka antsika rehetra izay hitondra ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra azy mba androso ety anoloana dia misy boaty ety anoloana alatsaka ao ilay fandraisana ilay ampafolokarena. Je demande alors à ceux qui vont apporter les dîmes à avancer devant et à mettre leurs dîmes dans les deux boîtes. Dia rehefa avy eo tatazana ny fanatitra mahazatra. Et après, nous allons collecter les offrandes Angatantsika habituelles rehetra sur fitarika fiderany place. reto a taonantsika mba hanao hiry. Et on va faire cela dans la louange. Hetianao, fanatrehanao tsapanay Tompo ô. Hetianao, hetianao, manangana zay ravatry izay Tompo ô. Hetianao, hetianao, manao mihoatra izay vitanay Tompo ô. Hetianao, hetianao, manomboka tantara vaovao Tompo ô. Hetianao, sitrana ny aretina ny famatorana izao satria hetianao nirotsaka ny osotra manapa
etianao fanatrehanao sapanay tompo etianao manangana zay lavatry zay tompo etianao manao mihoatry zay vitanay tompo etianao manomboka tantara vaovao tompo etianao sitranany aretina mivany famatorana izao satria etianao nirotsaka ny osotra manapatapaka ny ziokizao satria etianao sitranany aretina mivany famatorana izao satria etianao nirotsaka ny osotra manapatapaka ny ziokizao satria etianao sitranany aretina mivany famatorana izao satria etianao nirotsaka ny osotra manapatapaka ny ziokizao satria etianao sitranany aretina mivany famatorana izao satria etianao nirotsaka ny osotra manapatapaka ny ziokizao satria etianao. misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay fahafahantsika nanome ho an'ny asan'Andriamanitra izay Nous remercions l'Éternel notre Dieu d'avoir pu soutenir son œuvre ici. fa enoy ity filazana lehibe zay ambarako amintsika ity Et je vous invite à écouter cette annonce que je vous fais. mila miverina mamonjy fotoam-pivavahana fandrondry isika Nous devons venir pour le deuxième culte na le fotoam-pivavahana amin'ny 12 ora na le fotoam-pivavahana amin'ny 2 ora soit celui de 12 heures, soit celui de 14 heures. ho fankatoavantsika ten'Andriamanitra ny amin'izay an'ireo fotoam-pivavahana ireo C'est pour pouvoir obéir à la parole de Dieu que nous venons pour ce deuxième culte. satria efa nilaza baiboly hoe aza mahafoy fiaramiangona tahaka fanohy ny olona sasany Puisque la Bible dit, ne délaisse pas le culte comme le font les autres. amin'izao andro faran'izao tsy mety mihitsy ny mahafoy fiaramiangona Dans ces derniers jours, il est vraiment inutile. satria ny famonjena fiaramiangona dia fanomanana ny fanahintsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay Puisque venir aux assemblées, c'est nous préparer à la vie éternelle. ka dia miazay ianao manamboatra programa na hamonjy ilay fotoana amin'ny 20 na lay monjy lay fotoana amin'ny 2 ora Arrange donc ton programme pour venir soit à 12 heures, soit à 14 heures. fa lay fotoana amin'ny 2 ora dia spécial androany Et le culte de 14 heures sera un culte vraiment spécial pour aujourd'hui. androany amin'ny 2 ora dia izy vavaka fahasorana diloily manokana À 14 heures, il y aura une prière et une onction d'huile. ny tanjoko amin'izany mba ho sitrana daholo zay rehetra marary toka eto rarivo Et l'objectif sera que tous les malades qui viennent soient guéris ce soir. tsy mety amintsika olon'Andriamanitra matsy ny mamela ny aretina anjaka eo amintsika Car il n'est pas bon pour le peuple de Dieu d'avoir des maladies qui restent sur nous. satria tsy nataon'Andriamanitra hitoeran'ny aretina isika Car Dieu ne veut pas que des maladies demeurent en nous. raha misy ny aretina S'il y a des maladies, ny ompon'Andriamanitra ny anala izany c'est la volonté de Dieu de les enlever, de nous guérir. ka amin'ny alala fahasorana diloilo dia ho sitrana ianao zay toka eto Et par l'onction d'huile, tu seras guéri, toi qui viendras ici. dia tahaka izany akoa ho an'izay rehetra matsapa hoe mbola voafatotra izy Et il en est de même pour ceux qui croient être enchaînés encore. maro amin'ny mpino kristiana matsy no mbola misy famatorana devoly amin'ny fiainana Il y a plusieurs chrétiens qui sont encore enchaînés par les œuvres du mal. satria tsy nitandrina izy
dia tafiditra ny devoly puisqu'ils ne font pas attention et le diable peut venir en eux. kanefa paoly apôstôly efa nampitandrina hoe mitandremy aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Mais l'apôtre Paul a dit, prenez garde, ne laissez pas le diable venir à vous. Zay ny nambaran'ny paoly ao amin'ny efesana toko faefatra andimy fafito amby roapolo. C'est ce que Paul a dit dans le livre des Éphésiens. Ka rehefa tafiditra amina eo amin'ny fiangonana ny devoly Et quand le diable peut demeurer dans l'église, dehibe mihitsy ny zavatra ratsy entiny. il y a beaucoup de choses mauvaises qui peuvent arriver. Ny devoly ny fototra matoka le kristiana manota. Le diable est la source du péché au niveau des chrétiens. Kanefa ny baiboly dia milaza fa tena kristiana dia tsy natao hanota intsony. Mais la Bible dit que les chrétiens ne doivent plus pécher. Mazava ny tenin'ny apôstôly John voalohany toko fahatelo dia fasivy. Dans la Bible, Jean est très clair dessus. John toko voalohany toko fahatelo dia fasivy. 1 Jean 3, verset 9. Voasoratra fa zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Tous ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Tsy mahay manota izy. Ils ne savent plus pécher. Satria le voa avy any an-danitra mitoetra ao anatiny. Parce que les fruits du ciel demeurent en eux. Ary ankoatran'izany efa nentin'i Jesosy ny fahotantsika. Et Jésus aussi a porté tes péchés à la croix. Tamin'ny Jesosy maty ambony hazo fijaliana. Il est mort sur la croix. No zany tsy natao hanota isika. Nous ne sommes pas faits pour pécher. Fa raha mbola misy fanaratsy tavela kosa ho aminao. Mais s'il y a encore des esprits mauvais qui demeurent en toi, Sy hipetrapotsiny amin'izao ny devoly. nous n'allons pas le laisser sur nous. Tsy maintsy hampanota anao izy. Il va encore te laisser pécher. Ary raha manota ianao Et si tu pêches dia mino viana fa ho tafiditra any an-danitra. et tu crois que tu iras au ciel, Zay le antony fahasorana diloilo rarivo. et voilà l'objet Mba de tokana ho l'option ce afaka soir. amin'ny fatotry ny devoly. Pour que tu ne sois plus enchaîné par le diable. Be et dia ses be œuvres. mihitsy ireo zavatra ratsy entin'ny devoly raha mbola mitoetra ao amintsika izy. Il y a beaucoup d'effets néfastes que le diable va faire dans ta vie si tu le Noho laisses. izany mila fanafahana ianao. Tu as besoin de délivrance. Mila fanafahana amin'ny alalan'ny fahasorana diloilo. Tu as besoin de délivrance avec l'onction de Dieu. Ka dia amboariny programmantsika rehetra Arrange ton agenda. amin'ny roa ry fotoana io. À 14 heures, tu reviendras ici. Mino fa mazava aminao zay filazana zay. J'espère que tu as compris. Ary farany Et enfin, araky ny fanambara taminareo selon l'annonce que je vous ai faite, dia hanao fotoan-dehibe isika amin'ny alakamisy fa 15 volana ho avy zao. et nous avons un moment spécial ensemble ce jeudi 15 août. Amin'ny alakamisy zao nge zany C'est ce jeudi qui vient. fitsakatsakanana lehibe Nous allons à une excursion zay tanterahantsika eny Ambohimanamboly que nous allons faire à Boumanamboul, ao amin'ilay toerana hoe Adventure Park. à Adventure Park. Aoka tsisy olona hijanona ety an-tanàna Qu'il n'y ait aucun qui reste chez lui, fa aoka tsika rehetra samy hizotra ho an'ny daholo. mais allons tous ensemble en pleine communion à ce jour. Amin'ny sivy manomboka ny fotoana ao amin'ny toerana io. Nous allons commencer à 9 heures précises. Samy tonga daholo. Que chacun vienne. Anjaranareo mpiandraikitra ny mandamina ny olonareo mba tokany olona ao aminareo ho an'ny daholo. Que chaque leader fasse une bonne publicité pour tout le monde. Et que, tout Araky le ny monde vienne. fanambarako dia samy mitondra sakafo tsika rehetra. Que chacun apporte à manger. Samy mitondra be dia be. Chacun apporte plus. Ho anareo zay matsapa hoe olona efa olona voata Pour ceux qui se croient bénis, dia mitondra mihoatra. apportez vraiment encore plus Satria ao anaty fiangonana misy olona malahelo ao pour pouvoir partager aux autres également. dia mba ahafahantsika mame azy ireny. Et pour que nous puissions partager à nos frères et sœurs. Ka dia samy mitondra araky izay zakatsika. Que chacun apporte abondamment. Aza malaina mitondra ianao Ne sois pas dans la paresse d'apporter plus. dia ianao tsara ihany koa fanentanana ity. Et voici encore un autre message. Misy sakafo karakara fiangonantsika Ambolokandrina any atoerana. Il y aura aussi des repas qui seront préparés par nos frères d'Amboulkandj. Tsy misy ny fiangona Ambolokandrina ihany no mahazo mivarotra sakafo any atoerana. Seuls nos frères et sœurs de l'église d'Amboulkandj pourront vendre des encas. Amin'ny karazana sakafo entin'izy ireo any. Il y aura des repas et des encas de toutes sortes. Misy loka amin'ny karazana hoe henakisoa tsaramaso, Il y aura différents plats proposés, hoe gisa, différentes viandes, des oies, misy kotleta. du porc, des côtelettes, Amin'ny karazana sakafo misy ihany. plusieurs sortes de repas. Misy lasopy, Il y aura des soupes sopy également, amin'ny karazana.
différentes sortes de soupes, misy composé gasy, des salades composées, misy akoho atony, poulet frit, misy brochette hena, des brochettes de viande, be dia be ny sakafo entinany. de toutes sortes. Dia zao ianao tsara Écoutez donc très bien, ny sakafo zay ho entitsika amin'io andro io, ce que nous allons emporter ce jour-là, am'ray ory isika vao mihinana le sakafo entsika. nous allons les consommer à 13 heures. Fa le sakafo amidin'ireo fiangonantsika avy any ambolo-kandrina Mais ce que nos frères et sœurs vendront dans Moulkandj, na dia amin'ny sivy voatokary ianao dia mahazo mihinana, même si tu arrives à 9 heures, tu pourras déjà acheter et consommer. na dia vary sy laoka ary dia mahazo mihinana. Et même si tu prends un plat, tu pourras déjà consommer. Arakaraza le olona tsy te hiala eo anao fa hoaninao daholo zay toky ao mahazo mihinana. Et même si tu voudras goûter à toutes ces choses, tu pourras Fa le consommer. hoentsika amin'ray vao azo hoanina. Mais ce que tu apporteras, tu consommeras à 13 Noho heures. zany manimana vola ianao. Prépare donc un peu d'argent. Zao mantsy ny vola azon'ny fiangonantsika any ambolo-kandrina hividianantsika tokotany anamboarina trano fiangonana. Et ce que l'église d'Amboulkandj aura, ce sera pour leur permettre de construire et d'acheter un terrain. Dia izay mahatonga azy ireo nomena lalana hivarotra fa tsy misy olona hafa mahazo mivarotra any. Et c'est pour cela que nous leur avons donné cette facilité de nous proposer des repas. Dia amin'ny karazana ihany koa ny kilalao ataontsika any tompoko. Il y aura aussi des animations et des jeux de toutes sortes, Ohatra pétanque, des jeux de pétanque, ohatra torakapoka, d'autres jeux également, des jeux d'adresse, ohatra ino ty tsipitavoangy. des jeux avec les bouteilles, Amin'ny karazany kilalao atao any. vraiment des jeux de toutes sortes, Ao ny hoe zumba, aussi des danses Zumba. ny ankizy misy kilalao sahazazy any. Il y aura des animations et des jeux pour les jeunes enfants. Dia tsara ihany koa nefitsika mitondra vola mba andraisantsika anjara amin'ireo zavatra ianimena ny fotoana ireo. Et je vous invite aussi à apporter de l'argent pour animer, pour pouvoir participer à ces jeux. Mihina fa dia tonga daholo ianareo e. Et je crois que vous allez tous venir ce jour-là. Zay ny atahita ilay mpalopony Andriamanitra. C'est la soif qui est en moi, serviteur de Dieu. Tena isy ambiansa be mihitsy any amin'io. Qu'il y aura une très bonne ambiance Dao conviviale. hiteka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Zay zany filazana tompoka dia mirary fahasoavanao antsika rehetra. Voici donc les annonces et soyez bénis au nom de Dieu. Mangataka andralato isika hivavaka ho famaranana an'izao fotoam-pivavana androany zao. Nous allons terminer le culte par une prière en communion. Nous prions. Père Céleste, nous te remercions car nous savons que tu as été rempli de bonté envers nous aujourd'hui. Tu as été présent dans ce culte. Tu as pardonné nos péchés et tu nous as offert ton esprit et le feu aujourd'hui. Tu nous as pardonné de nos péchés. Père Céleste, nous remettons entre tes mains la journée spéciale de ce jeudi. Que chacun puisse se préparer, que chacun puisse venir et que ton Saint-Esprit soit au milieu de ton peuple et au milieu de cet endroit Adventure Park. Nous remettons le reste de cette journée, le culte à 12 heures et le culte à 14 heures, où ton onction va s'éparpiller pour ton peuple. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dia azafady kely mbola mafisika any. Amin'ny sivy manomboka fotoana. Zany koa tsy milaza fa